Miaraba antsika rehetra indray ny videontsika androany dia resahantsika ny disadisa izay misy eo amin'ny fianakaviana matetika dia tiana izany fa ny disadisa ny Rafozana sy ny Vinanto. Ny zavatra tsara marihana dia ny adiny Rafozana sy Vinanto dia ady tsy maintsy vahana. Izany hoe tsy maintsy vahana ny olana izay misy amin'ny Vinanto sy ny Rafozana raha tiana handeha tsara ny tokantrano, raha tiana hiroborobo ny fiainam-pianakaviana, raha tiana hivoatra ny fiainan-taranaka, ary raha tiana indrindrandrindra tsy hamerina ny olana izay nisy teo amin'ny Rafozana sy ny Vinanto intsony ny taranaka any aoriana. Satria araka ny teneniko hatramin'izay hoe itsika dia modely, itsika ray aman-dreny anio, itsika Rafozana anio, itsika Vinanto anio, itsika ihany no modely ary itsika ihany no mametraka an'izay tantara izay eo amin'ny taranantsika. Inona ary no zavatra tena atahoran'ny Rafozana amin'ny Vinanto? Zavatra atahoran'ny Rafozana amin'ny Vinanto dia ny ampisara-bazana an'izy mianakavy, mitahotra ny overtoerana indrindra, mitahotra ny hoavin'ny zanany, matahotra izy hoe avokarakara ny zanany ve ianao, matahotra izy hoe mbola hoazany ve ny toerana mareny azy, ary matahotra ihany koa izy hoe ho voakarakaranao ve ny zafikely. Izany hoe zavatra normala daholo. Fa indrindrandrindra dia ihany koa ny tsy fifankafantarana ary ny tsy fifampitokisana. Ny fahatokisana no tena zava-dehibe eo amin'ny relation ny Vinanto sy ny Rafozana. Ny fahatokisana dia tsy voavidim-bola fa mila sahaza amin'ny alalan'ny zavatra ataonao, amin'ny alalan'ny fihetsikanao, amin'ny alalan'ny fandehanan'ny taona, fandehanan'ny andro, ny fandehanan'ny volana no azahoanao ny fony Rafozanao, azahoanao ny fahatokisany Rafozanao. Fa mandra-pahatonga izay aloha dia tsy maintsy eo ny ahiahy. Misy ny mampiseho avy hatrany ny ahihany dia iny mahatonga ny hoe Rafoza-tsarotina. Misy kosa nefa no mahay manafina satria hoe tsy maintsy misy ny fifanajana, tsy maintsy misy ny fandeferana, ary fantany hoe tsy manatsafidy amin'ny safidin-janany izy dia mody manaiky avy hatrany ny safidin'ilay zanany. Misy ihany koa nefa ny ray aman-dreny hoe tena matoky ny zanany satria hoe nomeny fanabeazana tsara ny zanany, nomeny fototra tsara, dia ny fatokisan'ny zanany iny no afindrany any amin'ny Vinantony satria matoky izy hoe matony zanako naka an'ity vehivavy ity, dia vehivavy azo antoka izy izay. No tokony ataontsika Vinanto mba hanaporofontsika ny Rafozantsika hoe mendrika azy, mendrika ny zanany itsika. Ny zavatra tokony ataontsika dia tsy mamaly an'ilay karazana provocation na karazana test ataony iny, fa kosa manapirofo azy fa diso hevitra tanteraka izy. Porofointsika izay amin'ny alalan'ny fihetsika, porofointsika izay amin'ny alalan'ny zavatra atao, ary porofointsika izay amin'ny alalan'ny fanehoam-pitiavana ny vady aman-janantsika. Dia aza tia mifaninana, tsy fifaninanana tompoko ny tokantrano, tsy fifaninanana hoe nanome zavatra ny Rafozany ianao dia tsy maintsy manome zavatra ny Rafozany koa ny vadinao. Tsy misy resaka fifaninanana fa arakaraky ny zava-misy sy arakaraky ny zavatra ilaina no anaovana fanomezana. Tsy arakaraky ny izay omenao ary no omenao ary, fa arakaraky ny filany tsirairay, dia arakaraky ny farim-panananao koa. Itsika ray aman-dreny aza diso miandry an'ity valibabena ity. Ny niterana dia tsy hanome valibabenanao fa rehefa nitaizanao tsara ny zanakao, rehefa nomenao fahalalana tsara, rehefa nampitsirianao fahendrena, rehefa nomenao ohatra tsara, dia tonga ho azy valibabena izay. Ny Rafozanao zany dia toy ny ray aman-dreninao ihany. Izay no aza adino. Inona moa ny atao hoe ray aman-dreny? Ray aman-dreny dia ny olona sarobidy indrindra amin'ny fiainana satria ny olona nahasoa antsika, ny olona nikolokolo antsika, ny olona nahatonga antsika olona ankehitriny. Hany ka mendrika aja Rafozantsika reo. Ka rehefa tsy hanao azy amin'ny intsi-po sy amin'ny mpitiavantsika dia ataovy amin'ny kafetsena ny fanajana ny Rafozantsika. Ny antony dia izao, ny tsodrano zava-mahery. Tena mbola mahery be amin'ny malagasy ary tena mbola manan-danja be amin'ny malagasy io tsodrano io.
ary indrindrandrindra zany antsotra no avy amin'ny ray aman-dreny ka maray aman-drenitsika ny rafozantsika dia ilayntsika ny tsotra no avy aminy atao avy amin'ny kafe fetsifetsena ozy izy satria ny tsotra ny miverimberina ny tsotra ny dobla dia tombontsoa ho anao izay nandray azy satria anana fiatanam-poanao anana fiatana-tsaina rehefa fantanao hoe nitsofin'olona rano rehefa fantanao hoe nakasitrahan'olona dia farany eritrereto hoe indray andro sika mbola samy rafozana dia tiantsika ve hoe rehefa itsika ny rafozana hoe ataony zanatsika an'izay zavatra ataontsika amin'ny rafozantsika izay za aloha tsy maniry mihitsy antony voalohany dia zao fantako fa ny vehivavy tena mahay mandambolambo lehilahy ary tena ho azany vehivavy iny ny fondry zanatsika rehefa hoe raha hoe tena ataony dia ny zavatra mba tiako dia ny anome ohatra amin'ny zanako hoe jereo izay sy bebenao nifakazy tsara dia mba iny koa ny ataony dia eo antsika ray aman-dreny ny azadino itsika dia tsy tombo-tsafidy intsony amin'ny safidiny zanatsika amin'izay ho vinantotsika tsy tombo-tsafidy intsony tsika ny adiditsika sy ny anjarantsika dia ny nanabe azy ireo atao an-tokantrano nanome ohatra tsara azy ireo nanome modely tsara azy ireo nanome fampianarana fahendrena fahaizana azy ireo ary nanoro azy ireo ny lalana tokony ho izy dia rehefa vitatsika izay dia anjarany sisa no misafidy ny lalana izay mety aminy mazana dia isika vehivavy matetika ny tena manam-bolana amin'io resaka finantsy-rafozana io izany hoe rafozam-bavy sy ny finantovavy ny lehilahy tsy dia be fo matetika tsy dia miasa saina kanefa ny azadino rehefa tsapan'ny lehilahy hoe tsy mifankahazo loatra ianareo mianaka dia mety hiteraka fijaliana mangina ao anatiny izay ary mety ary hiteraka mihitsy fankalany anao vadiny kozana koa ny tsy fifankazahoantsika amin'ny finatovavitsika dia miteraka fijaliana ho azanatsika nefa ny tanjona ray aman-dreny rehetra dia ny asambatra ny zanany dia raha nisy disadiisa ny fanaovana teo amin'ny fianakaviana teo amin'ny finantsy-rafozana dia azadino ny mifandevitra azadino ny mifanao azafady azadino ny manadino ny lasa rehefa miady androany dia tsy ny lasa rehetra no tany saina eo rehefa misy tsy fifanarana androany dia tsy ny lasa rehetra no tany saina eo fa ny androany ny lasa dia fa lasa tsy le hoe ianao nitondron'olotra tamin'ny voalohany iny mbola tadidinao ny lasa dia fa lasa ny zavatra ataontsika dia ny anatsara ny ho afoana fa tsy ny banjina ny lasa izay fa tsy nahasoa dia teny atsipikely ho an'ny zobavy ho an'ny zoda ho an'ny mpirahalahm-panambadiana mpirahavavy am-panambadiana tsy niteneniko manokana reo satria ny zobavy miady amina zobavy dia tena ady tsy fanao ary ady tsy tokony atao raha ny tokony ho izy dia ny zobavy izany hoe ny anabavy ny vadinao dia tsy misy antony kely aza mihitsy hijabany amin'ny tokantranonareo azo antsika zobavy satria na za koa raha dia zobavy ny mijabajabaka ny anatin'ny tokantrano ny anadahintsika rehefa hoe mangataka fanampiana izy ireo hoe mba torohevitra nay fa misy an'izao dia izay ianao vao miditra fa ny akoatra izay dia tsy anjaranao mihitsy ny tsikera ny zobavinao tsy anjaranao mihitsy ny tsikera ny rahavavinao mpanambadiana ny tokony ho izy dia tokony ho mpinamana ary tokony ho olona mifanakaiky ampo toy ny namana ny zobavy ny rahavavy am-panambadiana ny rahalahy-mpanambadiana dia izay indray ny masaka antsika androany tsy afaka natambatra ny videontsika fa tsy maintsy ny sarasarana satria lavabe ka dia manaraka indray ny toiny dia mirasoanareo rehetra samy tahin'Andriamanitra milainareo biso